Almiraba antsika rehetrarehetra indray iresaka ny fitsarana ny Romy Randrianarison any Londres isika. Fantatro fa tena ela be mihitsy izay tsy niresaka taminareo ary fantatro fa miandry daholo nareo hoe inona ny zavatra mitranga any. Dia hazavaiko izany voalohany indrindra aloha hazavaiko hoe ohatry ny ahoana ny fandehan'ny fitsarana any Londres. Faharoa ny satria tiako mba ho fantatrareo hoe ohatry ny ahoana ny procédure any satria tsy mitovy mihitsy ny amin'ny any Frantsa sy any Madagasikara. Dia mba tsara mahafantatra hoe hay ve ohatra izay fandehana ary izay mahatonga an'ilay izy ela be sy lava be. Raha ho any zareo any izany tsy dia ela ilay 2 herinandro fa tsika efa zatra le indray andro na 2 andro dia vita, dia ohatran'ny hoe ela be ilay izy amintsika fa any amin'izareo misy maharitra mihoatra an'izany. Dia izao izany ilay izy raha ohatra ka fitiniko tamin'ny fahaenina ny volana febroary nanomboka ny fitsarana ny Romy. Romy irery moa izany mandeha fitsarana fa hita plutôt izay efa niaiky ny fiampangana azy dia miandry ny valiny ny miandry ny didim-pitsarana fotsiny sisa. Ny Romy indray izay nandà ny fiampangana azy izany hoe ny plaider non coupable izy dia tsy niova mihitsy izay plaidoirie izay hatramin'izao. Dikan'ilay hoe ny plaider non coupable dia hoe laviny ny fiampangana azy fa tsy hoe nolazaina fa tsy meloka izy. Misy manafangaro manko izay zavatra izay amintsika. Izy no mandà na dia tratra ambodiomby ara fa izany tsy midika hoe raha mandà izy dia tsy voasazy, fa rehefa mandà izy dia miezaka izany ny fitsarana ampiseho ny proof rehetrarehetra ahafana milaza fa meloka izy. Izay izany dia ny ataon'ny prosecuteur na ny procureur any amin'ny tia Londres. Dia mandritra ny 2 herinandro, izany hoe manomboka le 6 février dia latsinainy ka hatramin'ny zoma ary mitohy indray amin'ny latsinainy amin'izao ka hatramin'ny zoma. Mety mbola hihoatra arany mety mbola hihoatra satria raha fandehany ao izany dia tena mandeha tena hoe miadana ilay izy fa tsy ohatran'ny any amintsika. Tena hoe miditra amin'ny atsipiriany, miditra amin'ny any amin'ny proof rehetrarehetra tany saina eo daholo. Dia izay no ho tantaraiko amintsika eto. Ny voalohany indrindra aloha ny fitsarana ity izany rehefa le premier jour iny dia antsoina eo ilay olona dia mandritra maraina tontolo miady hevitra ny procureur sy ny avocat miady hevitra eo anoloana ny juge hoe ahoana aloha fandehan'le prescription, les restrictions mikasika ny fampitana vaovao na ny reporting restriction. Dia miady hevitra eo zareo dia rehefa vita iny dia manapaka hoe mbola mitohy le famerana ny famoahana ny vaovao sa tsy. Avy eo à tout moment ny procédure iny afaka miala fa nangataka mafy izany ny avocat ny Romy no mangataka hoe tsy azo avoaka mihitsy ny mikasika le raharaha fa ny eken'ny fitsarana farany dia hoe ny mikasika ny tabuteau no tsy azo avoaka izany fa ny Romy izany efa afaka avoaka. Dia amin'izao amin'ny teny izao izany izay koa no ahafahanay manome vaovao anareo sy milaza miresaka momba n'io fitsarana io satria any dia tena hoe tsy maintsy manara-dalàna ianao fa raha tsy izany dia ny pitsopitsony ohatr'izay no mety hampisy vice de procédure an'ilay raharaha.
dia manjary hoe raha olona tokony ho voasazy arany dia no le fiche de procédure dia mety tsy ho voasazy. Izay ny antony indrindra tsy nanomezanay tsy nafahanay nandray fitenenana mihitsy toy ny elanelan'izay nandritra ny iny fotoana nisian'izay restriction reporting izay. Dia faharoa, rehefa avy eo ny après-midi dia manao sélection de jury zareo dia le juré ireo olona izay ataon'zareo hoe juré ireo dia olon-tsotra any amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra aty Londres no atsoin'zareo fa manana liste izy dia maka olona 12 izy anatrika ny fitsarana ao ary omeny ny dossier dia miara-mandinika amin'ny fitsarana hoe meloka sa tsy meloka le olona eo anatrehan'ny fienoana azy sy ny famelabelarana ny proof rehetra. Ireo juré ireo dia tenenina hoe tsy mahazo mijery réseaux sociaux, tsy mahazo mijery gazety, tsy mahazo mihaino olona, tsy mahazo mihaino tantaran'olona sy ny rehetrarehetrany fa izay zavatra henony eo amin'ny fitsarana eo ihany no anaovan'ny fanapahan-kevitrany. Tsy mahazo miresaka akory momba an'io raha io any amin'ny fiarahamonina izay misy azy na any amin'ny vady aman-janany na any amin'ny namany na any amin'ny havany sy tapakany. Izay zany ny fepetra manokana ho an'ireo juré ireo. Dia tsy malala zany ireo juré ireo amin'izao tsika miteny izao hoe hita buto dia efa ny plaidé coupable. Fa ataoko raha ohatra ka hoe mieritritra kely zareo miverimberina ao anatin'ny dossier foana hoe Romy sita buto, Romy sita buto, nahoana no i Romy irery no eo anoloana ny fitsarana. Za sura fa efa mitika an'zareo izay zavatra izay. Dia ny témoin izay ho antsoina eo amin'io fitsarana io dia tsy fantatray mialoha fa au fur et à mesure mandeha ilay fitsarana dia entin'ny procureur eo ny témoin izay ilainy. Ireo témoin ireo dia misy ny mpitory dia misy ny témoin hoe vavolombelona dia misy olona hafa koa izay afaka antsoina hoe témoin. Dia izay zany amin'izao tsy mbola mahafantatra hoe iza daholo ny témoin ho antsoina eo fa ny efa nandalo teo aloha izao dia anankitelo. Voalohany ny témoin atao hoe Charles izay prête-nom. Io Charles io tsy tena hoe prête-nom zany filaza zany nom d'emprunt. Nom d'emprunt zany hoe anarana netiny fotsiny io satria namandriana ny Romy sy Tabuto. Dia ny témoin faharoa dia ny directeur général ny James Field atao hoe Sean Gilbertson. Dia ny fahatelo Alki izay mpiasan'ny James Field ihany koa. Ireo zany efa nandeha teo. Dia ny olona izay eritreretin'ny prosécuteur ho antsoina amin'io raharaha io dia afaka antsoina daholo na iza na iza na iza na iza na iza. Fa izahay izay manatrika tsy malala hoe iza no ho voantso fa dia manaraka fotsiny izay mitranga eo isan'andro. Dia faharoa dia izay zany ny ataontsika hoe ny procédure. Dia ny zavatra nataonay nandritra n'izay talata zany izay dia nanomboka alarobia no henoina tao ny enregistrement vocal misy 5 isa. Azo zareo an-tsaina fa zany ireo zany ny anisan'ny profo ngeda indrindra nananany NCA, nananany James Field hitazomana ny Romy sy ny mpiray tsikombakomba aminazy. Aleko tsy tononona foana ilay anarana satria izay koa mbola tratranao anatin'ilay restriction fa ny mpiray tsikombakomba aminazy. Misy enregistrement 5 izay misy feo mazava be mihitsy hoe mitaky vola tel montant zareo 125 000 francs suisses indroa dia 10 000 francs suisses indroa.
de 5% à 5% amin'ny part stock part amin'ny capital James Field zany hoe mahazo ohatrany hoe 5% de participation amin'ny capital zareo de iny zany mijanona ho anazy mandrakizay mandrapisiny les sociétés de contrepartie an'ireo de omena de zareo zany manao fionana amin'ny mampiona ny James Field amin'ny Andry Rajoelina satria izay zany tena antom-pisiny le fangatana izay zany ny anton'le fifampirarahany zareo angataka permis d'exploitation ny James Field amin'ny fitrandrahana vatosoa rubis sy émeraude sy diamant sy zavatra isan-karazany vatosoa isan-karazany any Madagasikara kanefa tsy nety nahazo an'io permis d'exploitation io mihitsy ry zareo nanomboka 2009 ka hatramin'ny 2019 de nanomboka 2021 izy no nifampiresaka tamin'ny Romi de hoe angataka fionana amin'ny Andry Rajoelina so de izay zany no ahafahana mahazo an'le permis d'exploitation de io fionana io zany no manina kanefa nahemitra Romi foana sy ny mpiara-miasa aminy de nahemitra zareo foana le izy satria mila mandoha vola aloha ianareo de nanontany zany reto James Field reto hoe mba lafo kosa raha ohatra hoe 125 000 francs suisses ve no sarany fionana amin'ny filohan'ny République hoe pour organiser un rendez-vous ve de 125 000 francs suisses de niteny zareo hoe tsy izay fotsiny le izy fa izahay koa mbola anao lobbying mbola andresy lahatra mbola anao travail de couloir any amin'ny député sy ny sénateur mba azahoanareo an'le permis minier de nampanaoviny contrat marobe misy hoe MOU ry James Field zany zareo zany nanao an'le contrat de ao anatin'ireo contrat reo de misy hoe asaina manamboatra anao étude ary zareo anamboatra an'reto de niteny zany James Field hoe so de tokony maka consultant tsika professionnel mihitsy manao an'ity dossier ty fa tsy nareo no manao anazy de niteny reto hoe zay efa fanaonay io ary efa maro ny orinasa zay niara-niasa taminay ary de nahazo sonia ny Andry Rajoelina soma tsara satria izahay nanao ny dossier an'zareo de izay mahatonga anay payenareo satria izahay sady mafaka surtout Romi zany no tena miteny an'izay ao anatin'le oronapeo hoe izy dia afaka manao afaka miteny amin'ny Andry Rajoelina hoe ity olona ity omena soni de manao soni Andry Rajoelina zay zany ny zavatra voalaza ao anatin'le oronan-tsary izy amin'io milaza hoe tsy ekeko fiampanganana tsy oronan-tsary fa oronan-peo azafady ny zavatra nisy de vo nanomboka nangataka fionana ho an'ny Andry Rajoelina zany reo James Field reo tamin'ny Romi de narirariran'ny Romi modiny ekeny aloha de oui alefa de niona zareo de amizao any Londres miona de le olana natena hoe i Romi sy Andry Rajoelina tonga teo akanjo Romi rery ny tonga teo de vagaga ry zareo hoe fangatsy tsy hoe Andry Rajoelina nefa zay no natao zany tao amin'ny Sofitel hoe tokony hoe izy sy Andry Rajoelina teo de hoe amanaraka izy miona aminareo fa sahirana be fa homanitsika amin'ny andro manaraka en fait zany ohatrany hoe verrouiller zareo le système voalaza tao mihitsy tsy hoe mety efa maro fa nitononony tao hoe Exxon Mobil Total Rio Tinto QMM zany hono efa nataony zareo an'io daholy de efa nandoa de efa miara-miasa aminy de tsy manana problème fa Madagascarol
tsy nanao an'izay ny araka tamin'izareo dia manana problème amin'izao tsika miteny zao. Za zany teny raha ohatra zany normalement ka hoe ireny zany société rehetra voatanisa tao zany nanao an'izany daholo vao nahazo ny permis d'exploitation dia hitantsika zao farany teo Rio Tinto. Hitantsika henontsika tsara io problème mahazo an'zareo any atsimo io. Dia mahagaga fa hoe nandoa promettre zany handoa vola be dia be io Rio Tinto io hanaovana remise aux normes ny environnement. Izany hoe mody atao an'izay hoe remise aux normes amin'ny environnement zay le vola aloha fa 100 millions ny voasorany voalaza hoe 100 millions de dollars no alohan'ny Rio Tinto amin'ny fanjakana malagasy mba hanaovana remise aux normes environnementales. Tamin'ny 2010-2011 QMM Ambatovy koa tratran'izay hoe remise aux normes tsy mahazo permis d'exploitation ianareo raha tsy manao geste environnemental amin'ny fanjakana. Dia zao dia za zany tena miteny aminao hatramin'izao tsika nareo mipetraka any Brickaville reo ve mahita remise aux normes ny orinasa QMM. Inona zany ny structure na infrastructure environnementale na protection de l'environnement ataon'ny fanjakana sy ataon'ny QMM any. Fa tsy misy an'izany akory fa io anatin'le MOU le Memorandum of Understanding zay ataondry ireo misy ry zareo conseiller en présidence ao dia zany hoe motif ahafahana mamoaka vola fotsiny ahafahan'le orinasa manome vola ho an'zareo fa rehefa tena izy tsisy ninina. Ary ny zavatra nisy tamin'ity dia zao io 5% nangatan'ireo io zany mbola mandeha zany ny fanadihadiana hatramin'izao hoe ho an'izy io satria ao anatin'le enregistrement dia le hoe 125 000 francs suisses sy le 10 000 francs suisses no ho anazy sy les compliceny fa le 5% ohatrany hoe